Mampametra-panontaniana ny toerana izay Andreketan-Ramatoa Fatima Samora solitenan'ny vondrona iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara hoy nambaran'ny vondron'olon-tsotra Nanivôta rehefa avy nanao fitsidiam-paritra izy ireo. Amin'izy ireo tokoa dia mitanila makany amin'ny fankasitrahana ny fanonganam-panjakana nisy teto amin'ny firenena ny fihetsika ity olo-manakaja ity. Manontany tena tokoa izay olon-tsotra maro anisan'izao fotoana izao hoe inona marina ny antony mahatonga ny ramatoa ity maneho fihetsika ohatran'ny tsy voahevitra amin'izao fotoana izao izay tao manome vahana ary tao makasitraka ny zavatra ataony fitondrana tsy ara-dalàna izay mpanongam-panjakana. Dia rahantsika mahita nefa fa ny zavatra nataony Andry Rajoelina dia nanongam-panjakana izy teo, ary ny zavatra nataony farany teo tany Adego indrindra ny avin'ilay resaka dia ny propaganda mialohan'ny fotoana. Ny zavatra fantatra ihany koa izay tsy zoviana amin'ny rehetrarehetra fa mahafantatra an'izany izy ary mino fa fantatra izy kokoa ary mahafantatra bebe kokoa noho ny olon-tsotra dia misy ny lalàna fe makasika ny fanamahelohana ny mpanongam-panjakana manerana tany, indrindra fa raha tsy resaka afa-tsy ny ao anatin'ny fitsipipehezana lalàna manan-kely izay mbola mipetraka ao anatin'ny accord de Cotonou ao anatin'ny Union Africaine. Manameloka izay fanonganam-panjakana izay. Ny zavatra misy ataon'ity ramatoa ity nefa raha tsy laza izay fihetsika nasehoany tamin'ny alahady teo niaraka tamin'ny Andry Rajoelina mitokana amin'ireo zava-bita hono dia nampamaritra fanontaniana hoe tsy ao an-tsain'ilay ramatoa ve ary tsy hitany masony ve fa fanjakana fa fitondrana miara-mitantana angeny teo nefa aiza izay olona mpiara-mitantana amin'ilay Andry Rajoelina tsisy voasa teny, tsisy namatrika teny